Miarabantsika rehetra indray tompoko lahy sy tompoko vavy izay manaraka ny vaovaon-tsara eto amin'ny televiziona malagasy. Fisaona pirenena ny androany araka ny didim-panjakana ny voaka manoloana ireo trangana alatr'olona fakana-kely ny miampy vonola izay Monsieur Tatoato tsy manamaivana ny tranga ny fitonam-panjakana fa miezaka mitady vahaolana maro lafy anatin'izany ny vavaka ny raisam-pinoana notarian'ny FFKM androany nanoloana ny lapan'ny tanàna n'Analakely. Ity fotoana ity dia nanehoana ny fiombonam-po sy ny fampahirezana ireo fianakaviana miaram-boina ary indrindra ny tondranam-bavaka ny filaminana eto amin'ny firenena. Nahitana ny solotena maro avy amin'ny fiangonana zokiny sy ny fiangonana zandry, ny mpanao politika maro, ny olon-tsotra, ny ray fo amin'izay nanatrika ny fotoana teny amin'izay fotoam-pivavahana izay tamin'ny alalan'ny fanarahana mivantana teto amin'ny televiziona malagasy. Moa antsika izay tsy afaka nanaraka izany dia ny ombim-poto ao anatin'izay fanarahana mivantana izay nisy fampahirezana manokana ireo fianakaviana ny ara-boina izay notarian'ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika moa nandritra izay fandaharam-potoana izay ka ofitin'ny Sondra Rakotason amintsika sy Firarjona. Fotoam-pivavahana iraisam-pinoana hitondranam-bavaka ny firenena manoloana ireo tranga fakana-keriny sy famonoana olona izay nifanesy Tatoato no namarihana ny androany izay natokana ho andro fotoanam-pirenena. Azo lazaina fotoana manjombona indrindra amin'ny fiainantsika firenena malagasy ty fotoana hitrotrontsika mambavaka azy ty satria ao anatin'ny ady izay hamonoana ny zanaka malagasy amin'ny fomba hafahafa mba tsy tenenana mihoatra noho izay. Ny Efesiana toko fahenina ny 2:20 no ten'Andriamanitra torina amintsika riavana. Efesiana toko fahenina ny 2:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa isika tsy mitolona amin'ny nofo aman-draha fa amin'ny fanapahana sy ny fanjakana sy ny mpanjaka azo fahamazinana izao dia ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra. Fotoana nampivondrona ny rehetra nanehoana firaisapo sy fiaraha-miombavaka nanjaka ny loko fotsy izay maneho ny hazavana sy fiombonam-po. Vorolanina ireo mpino mivondrona anatin'ny fiombonam-be ny fiangonana kristiana eto Madagasikara niaraka tamin'ireo fiangonana zandriny izay niara-miombavaka ary notrondra olom-panjakana maro isatsokajiny. Misedra olana soa ity nosy malalana ity soa mangataka aminao zahay Kristy soa vahaoreny olana soa esori ireo fatorana soa zay mbola manefitrana iray aminda soa soa tsy mitazapotsiny manoloana ny tranga fakana-keriny famonoana olona feno abibiana ary fahaverezan'olona izay nisesisesy Tatoato ny fitondram-panjakana fa mitady hatrany ny fomba rehetra mingorana ireo karazana herisetra setraketraka samihafa izay mampanahy ny vahoaka. Ho fiombonam-po amin'ireo malagasy namoa havana sy ny aram-boina dia nanolotra ny teny fampahirezana ireo fianakaviana ny fitondram-panjakana sy ny fiombonam-be ny fiangonana kristiana eto Madagasikara. Manoloana ny alahelo sy ny sedra mianjady amin'ireo fianakaviana ny aram-boina dia naneho ny firaisapo sy ny fanohanana ny malagasy izay tonga ny ara-miombavaka nandritra ny fotoana iny androany. Afatra iray no nisongadina dia ny firaisan-kina ny fiara-miady amin'izao toe-javatra izao ary indrindra ny fanentanana nandretra ho tony sy atoko ny lalàna araka ireo ny fanaovan'ny Sondra Rakotason sy Firarjona. Fotoana iray naneho ny firenena ny firaisapo sy ny fanohanana ireo fianakaviana trapahoriana izao ny vondrona tao anatin'ny vavaka sy firaisan-kina ny rehetra. Mampiray atsika ary mampiombona atsika indrindra amin'izao fotoana izao. Famonoan'olona sy tseroa izay tsy manatsiny ireo olon'ireo ary mampalahelo satria olona mbola tokony hiaina kahalalahana sy ahita ny fanavaozana
nefa dia lasa tsy fidina fotoana tsy apoizina mampalahelo mivavaka ho an'ny firenena dia mivavaka ho an'ny fanahin'ireo olona ndosy ny fahafatesana tamin'ny zava-nisy mivavaka ty zany dia ny iray fosy saina amin'ny fahoriana manjoan'ny ray aman-dreny ray taposaka amin'ireo manamanjo mba hitsahatra izany asa izany eo anatrehan'ny fitandrona ny filaminana eo anatrehan'izao fampizafany satria fantatra fa misy asan'ny mpivonina asan'ny maizina tokoa zao zavatra ka dia miray fosy sy miray mipaoriana amin'ireo miarany manjo. Maro ireo tonga namaly ny antso tamin'ity fotoam-pivavahana iray saponina ity. Vavaka ekumenika natao androany ny FSKM miaraka ny fanjakana tena tsara indrindra satria nalaitra anay eto Madagasikara ny voavolana milaza hoe fanahy maolana eto izao mamelona ny fanahy ary mangataka n'Andriamanitra Zanahary mba hibebaka ireo olona mamono namana mamono ireo malagasy mamono malagasy vavaka toy izao manome hery antsika rehetra manome hery any vahoaka malagasy manontolo satria isototra ny fanahy sototra ny fanahy satria isy fanahy lasa biby isika ary Andriamanitra Zanahary manome antsika fanahy saina sy fo mba afaka mifanasa mifanampy sy fankatia ary izany no hitantsika androany. Ny antsony rehetra hitandro ny filaminana sy hotony hatrany ka tsy roso amin'ny valifaty ny mpitarika ny fiombonam-be ny fiangonana kristianina eto Madagasikara. Fantana fotoan-tsato amin'ny lalovana fa isika fa tsy ratsy akory mandeha andresy Madagasikara eto amin'ny firenena tokana Andriamanitra ny Malagasy ary mino izavatra fa iarany tao anaty izany vaoaka Malagasy mafy mandrakariva ny fahoriana amin'ny taona toy izao kanefa dia isaorana fiangonana rehetra nanatrika na tsy teto fa tona fanasitranana tona fampiloana tona fampahirezana mandriavantsika zay tona dia zay ngamba no antso ary efa namafisitany azy teo aoka ho alavirina ny valifaty mieritreritra fa tsy zany fekory no maniolana eto amin'ny firenentsika fa mbola mino fa misy Andriamanitra dia matokisika fa tsy maintsy andresy miasa ny fahamarinana sy ny fitiavana fa indrindra zany finoana sy fanampenana antsika zany dia zay no antso antsika vaoaka Malagasy manontolo ao anaty manao ny ezaka rehetra hatrany ny fitondram-panjakana amahana izao olana lalovan'ny firenena izao. Tsy ny fiangonana kristiana ihany no nitondram-bavaka ho an'ny fitoniana eto Madagasikara androany fa nanao fotoam-bavaka manokana ho an'ny firenena ihany koa Pino Silamo tetsy amin'ny moské 67 hectare fotoana izay natokana izy ireo ny trotronan-bavaka ireo fianakaviana moiavana nitondrana fankahirezana ihany koa izay fotoam-bavaka izay araky ny tatrima amin'ny Sortonsia. Na samy manana ny finoany aza dia iray ihany ny etaeta merina ny Madagasikara anaty filaminana sy fitoniana. Io no natonga ireo Pino Silamo nanao fotoam-pivavahana lehibe tao amin'ny moské ny 17 hektara ho fiombonam-po amin'ireo fianakaviana moiavana noho ny zava-niseho teto amin'ny firenena. Malagasy andro falema na rovoaro amin'ireo loza sy voina no tanjona ho tompona andraikitra eo anivy ny moské ny 17 hektara. Mivavaka ho an'ny firenena satria anisany adidy lehibe izany. Malahelo ny vahoaka Pino Silamo manoloana izao zavatra mandalo izao ary mankahery tsy tapaka ireo fianakaviana izay nanamanjo ary ihany koa mankahery ihany koa ny fitondram-panjakana amin'ny adidy lehibe izay raisiny izy ireo amin'izao fotoana izao ka eto moa izahay dia mianso atsika vahoaka Pino Silamo rehetra mba hitondra ambavaka ho an'ny firenenantsika fa indrindra amin'ity androany ity. Ny vahoaka Pino Silamo dia piraitan-drazana miaraka amintsika rehetra marary ny firenena marary ny Pino Silamo ka izany no mahatonga izahay dia nitondra ambavaka manokana tamin'ity androany ity.
tsy adinon'izy ireo tao anatin'izany ny nitondram-bavaka ireo fianakaviana izay namoyavana sy ny fangatahana hery ho an'ny firenena haresy ny herin'ny mpanao ratsy amin'izao fotoan-tsarotra izao. Fotoana ho izy ireo anararotany sasany ampiororona piraitan-drazana ka iantson'izy ireo fitoniana sy fiombonana. Nifantoka tamin'ny afatry ny firaisan-kina sy ny fifankahirezana ihany koa ny fotoam-bavaka. Fakoatr'izay fiara-miombom-bavaka izay dia nisy fepetra maromaro ihany koa napetraka ny fanjakana ao amin'ity andro fisaona-pirenena ity. Raha nandeha teny rehetra teny nijery ny zava-misy ny mpanao gazetina teto amin'ny televiziona malagasy dia tsikaritra ho nanaja sy nampiatra izany fepetra izany avokoa ny tamin'ireo toerana izay nandalovana. Dia tsy andany natokana andro tsy asana nefa andresaka ramany androany ny toy ihany kosa nefa ny fanadinana baccalauréat araka ny efa voalahatra. Riva Ravanarivo sy Shakira Katomanga no mitaritra amintsika izay zava-misy izay. Fotoana natokana ny ony firenena iray manontolo ny firaisan-kina sy ny fanomezam-boninahitra ireo niarambony tamin'ny fakanan-keriny sy famonoana olona ary ombonana alahelo amin'ny fianakavian'izy ireo ity andro mpisaona-pirenena ity. Ao anatin'izany nanapahan'ny fanjakana malagasy fepetra maromaro arahina mandritra ity andro ity. Anisan'izany ny fampidinana ny sainam-pirenena amin'ny atsasaky ny tsatokazo na ny tsatoby manerana ny Madagasikara. Nanaja izany avokoa ireo androm-panjakana sy ministera ary trano-panjakana rehetra. Ankoatra ireo dia tazana ny ombom-pona ampidina ireo saina eo amin'ny antsasany ho fisaonana izay ihany koa ireo amin'ny sehatra tsy miankina toy ny trano fandraisam-bahiny sy ireo rafitra iraisam-pirenena miasa eto amintsika. Eny anivon'ny fiarahamonina ihany koa dia hita taratra ny fanajana ny andro mpisaonam-pirenena. Araka ity didim-panjakana ity dia nikatony ireo toeram-pivarotana zava-pisotro misy alikaola. Ankoatra izay, na emotra na nofoanana ihany koa ireo lanonana sy hetsika ara-kolontsaina tamin'ity zoma ity mba hanomezana lanja ny andro mpisaonana sy hanehoana fanajana ireo notomandry. Eo amin'ny sehatra ny fanabeazana, araka nefa nambaran'ny tompon'andraikitra dia tsy misy fiovana ny fandaharam-potoana ny fanadinam-panjakana baccalauréat. Ny toy araka nefa voalahatra ny fanadinana. Ny asana natanteraka ny andraikiny ireo mpampianatra sy ny mpanara-maso. Tazana efa niandry teny amin'ireo fiombe-panadinana ireo bus photon nomen'ny fanjakana hitanterany maimaim-poana ireo mpanala fanadinana. Napetraka ho andro tsy asana fandraisaka rama ity andro fisaonam-pirenena ity. Nalalaka ny lalana mihazo Analakely sy ny manodidina. Etsy andaniny kosa dia manohy ny asa andavanandro sy ny asa fivelomana ireo mpivarotra sy ny mponina. Izay ny teto andrenivohitry Madagasikara tamin'ny fanajana izay fepetra amin'ny fisaonam-pirenena izay fa hoentina amintsika eo rehefa avy eo ny akony tany amin'ny faritra samihafa tany fa ankoatra izay fisaonam-pirenena izay sy ny fitondranam-bavaka dia anisan'ny asa mivaingana tanterahan'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoan'izao hiadiana amin'ity zavatra mampalahelo ity ny fananganana centre opérationnel na fitoeram-pibakiona amingorana ny tambazotra mpanao ratsy ary hanaovana fitarainana raha sendra misy izay tranga mampalahelo izay. Anisan'ny tatitra azo androany ohatra izao ny fisiana tovolahy iray 5 taona efa nanaovana momba mitady sy filazana teo anivon'ny mpitandro filaminana fa tsy hita nanomboka ny talata teo izy no niverina nody tany amin'ny fianakaviana rehetra fa tsy hita nandritry ny 2 andro fa atahorana nody tao an-trano no ny fandanian'ny volana vola saika andoavana jiro na tonga ilehilahy tia tsy nody nandritry ny 2 andro tany amin'ny fianakaviana ka nampitataina andrehetra. Androany moa dia tonga teny amin'ny komissarian'ny polisy teny tsara lalàna ny fianakaviana nanao filazana fa efa hita somatsara ilay lehilahy ary nody any an-tokantrano. Prisca Rakotonandrasana no hitaritra amin'izay amintsika amin'ny sary Rocher Andriamanalina sady niresaka tamin'ity tovolahy ity. Nanomboka ny talata teo no nanaovan'ny fianakaviana omba mitady Irabe Arso Willy Stéphane tovolahy 20 taona tsy hita nandritra ny 2 andro. Nipotra tampoka indray rehefa nahita ny omba mitady sy ny fikarohana naparitaky ny fianakaviany tamin'ny tambazotra tserasera sy ny filazana tonga teny anivon'ny mpitandro filaminana. Ny raha nanando jiro ity tovolahy ity ka nanita-kevitra nandeha ny loka nanao petanky. Banky tamin'izany ny vola saika andoavana jiro ka tsy sanody tany an-tokantranony intsony Irabe Arso Willy Stéphane taorinan'izay. Saika andeha anatitra jiro tany Tsirama zany dia somary nisy filaharana kely tao moa tapaka ny jiro tao dia nandeha nivoaka dia za nandeha nivoaka iny zany
no na somary ohatrany hoe sy fanitara-tsaina kely dia lasa dia tonga dia nandeha tamin'ny namako dia za nandeha tamin'ny namako iny dia tsy nody roa andro. Atao anatin'ny fitaitainana tanteraka ny fianakaviana tao anatin'ny roa andro tsy nahitana ny Willy Stéphane. Nipoitra ho azy anefa ity tovolahy ity rehefa nahita ny omba mitady naparitaka atao anatin'ny tambazotra tserasera raha ny filazany anabaviny. Tamin'ny alakamisy omaly ariva tamin'ny enora sasany izy midonga tao an-trano tsy nisy nanatra fa izy ihany. Dia nahita nisy olona nahita zany izy hoe nao atao filazana omba mitady dia tonga dia inona rehetra azy hoe tsy maintsy mody dia fa ny azy tsy nisy ifandraisana tamin'ilay hoe halatra olona zany ny azy fa ditra. Anio tonga nanao fampandrenesana teto amin'ny commissariat de police teto Tsaralalàna ny fianakaviana Bearso Willy Stéphane nanao fanambarana tamin'ny mpitandro filaminana fa efa nody somatsara any an-tokantranony ity lehilahy ity. Lasa manahirana ray aman-dreny zany tena marina sady mampitaintaina ray aman-dreny nasa manakorotana fianakaviana sy ny fiarahamonina zany. Amperinasa tanteraka moa amin'izao fotoana izao ny rafitra ifandraisan'ireo ministera miara-miasa amin'ny polisy-pirenena mandray an-tanana ity resaka fahaverezan'olona ity. Misy ihany koa ny fametrahana ireo peta-drindrina misy ny laharana maitso azahoana ireo tompon'andraikitra raha sanatria misy tranga mampiaya. Hitantsika arakareny zany fa misy antony maro samihafa ny mahatonga ny olona manao omba mitady zany izay tonga ny anivon'ity ivitoeram-pibaikoana ity fa na izany na tsy izany aza raha sanatria misy tranga mampiayay dia tsara hatrany ny mampatsiahy ireto laharan-tariby ireto dia ny 147 na ny 770 eo ihany koa ny laharana 119 raisy ny mpitandro ny filaminana izany raha misy trangan-javatra mampiayay amin'izay fahaverezan'olona izay. Fa manoloana ny trangana fakanan-keriny sy ny famonoana olona ihany koa dia manameloka tanteraka izany ny atoko RPSD izay tarihan'ny filohany Andriamseza Zabenja Urbain ny antso ireo mpiaradia amin'ny atoko RPSD manerana nosy izy mba hanampy ny andro-masim-pokon'olona sy ireo mpitandro ny filaminana ihany koa hamongotra ity asa ratsy ity araka ny tatra Prisca Rakotonarasana sy Firarjon. Asan-devoly ny fakanan-keriny sy ny famonoana ny zanaka malagasy mitranga amin'izao fotoana izao hoy ny filohan'ny antoko RPSD Andriamseza Zabenja Urbain raha naneho ny heviny mikasika ny zava-mitranga eto amin'ny tany sy ny firenena amin'izao fotoana izao. Antoko RPSD moa zany dia manameloka tanteraka zavatra misy satria mikorontana ny fiainan'ny vahoaka dia tsy mety Andriamanitra ny tompony aina fa tsy olombelona. Ny filohan'ny fanaovoazana ny Repoblika Madagasikara efa nanome teny afatra kely ngamba no ataoko. Ho anareo izay mbola mieritreritra ny anohiny io ajanony satria Andriamanitra irery ihany no tompony aina. Tsy misy ny asan-devoly zany tsy maharesy ny fahefan'Andriamanitra zany. Nisy ihany koa ny antsoavo nataony ho an'ireo mpikambana amin'ny antoko RPSD manerana ny nosy ifanometanana amin'ny andro-masim-pokon'olona sy ny mpitandro filaminana ho enti miady amin'ity tranga fakanan-keriny sy famonoan'olona na tetim-piavy ity tao ao. Manao antsoavo ho an'ny mpikambana RPSD rehetra manerana ny nosy ampio ny andro-masim-pokon'olona ampio ny mpitandro ny filaminana tsy maintsy ho hita ny ratsy ary ny zavatra mbarako dia tsotra ihany. Raha manao fanampiana ny mpitandro ny filaminana nareo dia ny vaovao marina ny ambarao fa aza nono ny tondromolotra ny alako bika sy tiktare. Nambaran'ny antoko RPSD mo fa misy ifandraisany amin'ny raharaha politika ny zava-misy ankehitriny. Fa nanaja ny didim-panjakana tamin'ny fisaoram-pirenena avokoa ny fatra manerana ny Madagasikara androany ka santiona ny vitsy ireto entana amintsika ireto. Miray fo amin'ny malagasy rehetra manerana nosy ny eto amin'ny renivohitr'ny fatra Diana
amin'izao andro anatanterana ny fisaonam-pirenena sy fiombonam-po ho an'ny malagasy namony ainy no ny herisetra mateti-pitranga teto Madagasikara. Vao maraina dia nisaona avokoa ny sainam-pirenena eto amin'ny birom-panjakana rehetra, naingina tanteraka ny tanàna ary nidy avokoa ireo toerana fanaovana hetsika sy fisotroana zava-mahamamo. Tsy misy ny fotoam-pivavahana niraisana ho an'ny mpino kristianina ankoatra ny mpino silamo izay manatanteraka ny soalaty mahazatra azy ireo ny andro zoma izay nahafahana nitondra ambavaka ihany koa ny firariana fanamevanana sy fampiononana ho an'ireo havany namony ainy tamin'ny trangan-javatra teto amin'ny firenena. Manaraka tanteraka ny fandaran'ny radio sy televiziona malagasy ho an'ny fisaonam-pirenena ny eto Antsiranana ary manatanteraka io fisaonana io ihany koa io haina manjery tsy miankina eto an-toerana. Ho fanehoana firaisan-kina amin'ireo fianakaviana ny ramboina tamin'ny fakanan-kery ny sy famonoana olona natao hoentina manakorontana ny fitoniana ara-politika ny fanjakana malagasy. Anisany nanaja didim-panjakana navoaka ny fitondram-panjakana ho an'ireo mpisaonam-pirenena polina eto Nosy. Afitra zegny amintsika vahoaka manery Madagasikara zegny mba irahina zegny atsika hiara-iasa amin'ireo mpitandro filaminana io fa ary zony olo magnano zony agnivontsika amin'ny fiarahamonina vahoaka agny. Engane zegny atsika kofa maregny raha karaha io zegny misy raha hitatika zegny tsy azo antoko tsy mila miaraka amin'ny mpitandro filaminana mba agnambara ireo vaovao zegny mba ialagna amin'ity raha ty fa raha ty zegny tsy raha manjary fa raha ratsy. Amin'ny ankapobeny milamina ny tanàna itoniavy ny préfecture de police Nosy. Napetraka ny lamina ho fanamafisana ny didim-panjakana nivoaka ny 12 ny volana Jolay taona 2024 anehoana ny firaisan-kina ho fiarahana miory amin'izao andro fisaonana am-pirenena hamafisina ny lamina efa napetraka. Ny antso atao antsika olo-pirenena tsirairay avy izay anisan'ny paikady efa napetrakatsika dia zay hoe mila mampita vaovao tsika, mila miresaka aminay ny tompon'andraikitra amin'ny fitandronana filaminana isika rehetrarehetra ny vofokontany sy ny fokon'olona mba ahafahana manamorana aingana ny intervention lasanantsika misy atranga zany. Tokony tsy mandromandro mihitsy zany tsika fa mila maika tanteraka ary mila miserasera malaky aty aminay raha vao mahita tranga hafahafa tsika ilaina ny atao hoe fijarena akaiky ny fitandronana filaminana miresaka tetinam-pinina zay. Hatreto dia saika tsaho no nisy teto Morondava ary olana ara-pitiavana no nisy ho ireo tompon'andraikitra ka nahatonga azy ireo nandray andraikitra avy hatrany. Fa anatin'izay trangana tsy fandriam-pahaleman'izay indrindra ny ajina amin'izany dia nanamafy ny rafitra manakaiky vahoaka ny polisy-pirenena amingorana ny asa ratsy amin'ny endriny rehetra. Anatin'izany indrindra ny fananganana poste de police any Ambohidratrimo izay iarahana amin'ny mpiara-miombonantoka napetraka niaraka tamin'ny fitokanana izay ihany koa ny vato fototry ny hôpitaly izay natsangana amin'ny complexe FCRA notarian'ny mpanolotsaina avo ny fanavaozana moa izay lanonana izay nanasongadinany indrindra ny mahazava-dehibe ny fiara-miasa eo amin'ny fanjakana sy ny tsy miankina eo amin'ny sarin'ny fanerikelino anaratsika izay vaovao zay. Ity natsangana eto amin'ny fokontany Ambohitrinybe commune Nosiala ity no poste de police voalohany eto amin'ny komisaria Ambohidratrimo. Rafitra ahafahana manakaiky vahoaka kokoa ampihenana ny elanelana misy eo amin'ny rotonta araky ny politika ny fanavaozana ametrahana filaminana sy fandriam-pahalemana maharitra. Anisan'ny filan'ny ministera filaminam-bahoaka ny fametrahana ny polisy-pirenena akaiky ny vahoaka. Izany hoe polisy tsy mijanona amin'ny andraikitra famalina tranga ihany fa miasa mialoha amin'ny fisorohana, miaino ny olona eny fotony ary miasa amin'ny fiarahamonina. Foto-kevitra dia ny akaiky ny vahoaka dia mifototra amin'ny soatoavina lehibe telo dia ny fahatokisana, fampiresahana ary fiarahametana. Ny fahatokisana dia fototra iorena amin'ny fifandraisana eo amin'ny polisy olo-pirenena. Ny fampiresahana kosa dia ahafahana mamantatra mialoha ireo olana mety hiteraka tsy fandriam-pahalemana ary ny fiarahametana dia ahafahana mametraka vahaolana maharitra ho an'ny fiarovana ny rehetra. Koatry ny fitokanana poste de police dia napetraka ihany koa ny vato fototry ny hôpitaly na centre hospitalier Amena ato anatin'ity complexe FCRA na fifanampiana centre Rasoul Lakram ity izay tohanina ny Razali Irji
Ivitoerana misy fotodrafitrasa manaraka ny filan'ny vahoaka rehetra. Zava-dehibe ny fiara-miasa ny fanjakana sy ny mpiara-miombina antoka toy izao ny mpanolotsaina avo ny fanavaozana. Rehesanao teo le hoe 3S anankiteny izy teo ny siansa, ny santé, ny sécurité. Azoko ambarina ngamba dia tena le fototra maolona no omenareo andreo tanora malagasy zay miara-mipetraka aminareo ato. Dia hoe eo l'éducation ny fampianarana, eo ny fahasalamana, eo ny filaminam-bahoaka zay mbola anatin'izay hoe omenareo sakafo izy ireo, omenareo rano, omenareo jiro, zava-dehibe loatra zany. Manentana trany ho asika mpiara-miasa tamin'ny polisy firenena hitady fiara-miasa amin'ireo mpiara-monina antoka. Tsy mifanjakana raha sika mafantatra fa somary sahirankirana ihany na efa miezaka ary. Tsorona fotsiny mafanjakana na sahirana kosa tanatin'izay valona sy volan'izay dia miezaka sy mitrosa aby any ivelan-tsoa fa mampiasa n'izay kely eto amintsika eto hoety manana hoentina mivoatra satria taona maro zay nitrosan'ny firenena fa mbola misy foana ny fahasahiranana. Dia nanapa-kevitra fa hoe ajanona raha milaza atao mitrosa avy any ivelany. Raha misy angamba fiara-miasa amin'ny avy any ivelany contrat efa taloha zay fa hoe anao signature vaovao trosa vaovao iezana ho ajanona. Kioa malanga sikana hitady fiara-miasa mpiara-monina na mba hampiasa zay kely misy eto aminsikana eto. Anisan'ny fotodrafitrasa efa tafatsangany eto ny fitezana zazakambody. Sekoly, cantine scolaire izay notsidiny ndreto olom-panjakana ka izao ny ampy hôpital izao ihany koa. Tsapainay fa tena misy collaboration étroite mihitsy zahay miaraka amin'ny tompon'andraikitra na amin'ny ara-pahasalamana izy io na amin'ny fampianarana izy io na amin'ny ara-fanampinan'ny vahoaka zany. Donc selon le promesse qu'on a donné à Madame la Ministre, hiezaka zahay dans 12 mois vita tsara le hôpital dia miaraka andretsika anao fitokanana hôpital be zay. Raha hoe fanjakana zany magnomiana docteur sy sage-femme sy dentiste dia ce sont des fonctionnaires zany. Dia zay tsy ampy dia raha fa aveo zay koa zany manao recrutement parallèlement dia sy maintsy mandoka raha aman'zareo. Andalam-pahavitana ihany koa ny université lehibe natao hanasoavana ny daholobe. Lafim-baovao hafa tanteraka anisan'ny iraka goavana tanterahany fitondrana fanavaozana ity ny fanomanana fifidianana hijirana amin'ny repoblika manaraka ka ao anatin'izay dia fifidianana marina mangarahara ary ekeny rehetra no tanjona ahafana manatanteraka izay nefa dia nisy ny fifanaovan-tsony fiara-miasa teo amin'ny tale général ny Bianco sy ny filohan'ny avy Miramale tena misana ny fifidianana na ny CNI ao tateriny John Djimul Salama sy Joelson andriaparany votoatin'izay. Izao fifanaovan-tsony fifanaraha-piara-miasa eo amin'ny voameram-pirenena maleo tena misana ny fifidianana sy ny bureau maleo tena miady amin'ny kolikoly izao dia ahafana mametraka ny ady amin'ny kolikoly amin'ny raharaha-pifidianana tonga izany mangarahara marina ary eken'ny rehetra. Dia fanantenana lehibe ho an'i Madagasikara ny ahafahantsika hoe manatanteraka manokana hery ho amin'izany hoe ady amin'ny kolikoly amin'ny raharaha-pifidianana izany. Raha ny lalàna 140 tsipika ohatra 20 dia mazava ihany koa no voalazao fa ny ministera rehetrarehetra sy ny androm-panjakana dia tsy maintsy mametraka ny politika anaty ny adina amin'ny kolikoly ary tsy izay ihany fa fepetra fisoroha dispositif anticorruption dia tsy maintsy apetraka ary tsy fanatanterahana ny dispositif anticorruption dia eloka eo anatrihan'ny lalàna antsoina hoe abus de fonction. Noho izany dia dingana goavana zao ataontsika miaraka izao ahafahantsika tena hoe mahita vokatra tsaratsara kokoa amin'ny fampanjariana ny ady amin'ny kolikoly amin'ny raharaha-pifidianana. Ny fahamarinan'ny fifidianana ihany no an'ny lalatokana hitondrana ny Madagasikara any amin'ny fampandrosoana ary kiondalana tsy azo idivirana ny firosoana amin'izay fifidianana izay. Raha tiatsika ny voaka ambonahitra, raha tiatsika ny amarana azo vanim-potoana iaina ny Madagasikara sy iaina ny voaka malagasy zao ao anatin'ny fahatsarana sy ny fahalavorariana ny filaminana tanteraka dia tsy maintsy omanina sy tena atao lavorary tsara ny fifidianana.
namafisin'ny filohan'ny seny hatrany fa ny fifidianana no hametraka ny mpitondra sy ho mpandamina ny ho avy Madagasikara amin'ny mahatany demokratika atsika ka tsy maintsy ametrahana lamina ny fahamarinany ny fifidianana izay ho tanterahina. Zava-dehibe ny fifidianana ka tsy maintsy karohana ny hevitra rehetra mba ahafahana manomana sy manatanteraka n'izany fifidianana zany ka mba hatao ao anatin'ny filaminana tanteraka ilay fifidianana, andraisan'ny rehetra anjara ilay fifidianana madio, marina, mangarahara ary anome vokatra hoekeny rehetra. Ary rehefa tsy manome ny tena safidy-bahoaka marina ny fifidianana izay atao dia tsy hisy fitondrana avoakan'izany fifidianana izany ka vita famparosoana ary haharitra eo amin'ny toerana. Hatrizay dia tsy mbola nisy teto amintsika ny famaizana ireo nandika lalàna na nangala-bato noho ny fanatanterahana fifidianana teto Madagasikara. Tsy mbola nahity tsika zany hoe olona migadra satria nanao kolikoly ara-pifidianana. Manomboka amin'ny fanamboarana ny lisy-pifidianana dia efa mandeha ny kolikoly ara-pifidianana. Iretsy aza-pidirina ao anatin'ny lisitra. Iretsy avereny mindrona intelo mihitsy ny anarany ao anatin'ny lisy. Izatsy sy ny sisa sy ny sisa. Mandeha ny kolikoly ara-pifidianana. Miditra ny fampielezan-kevitsika na any amin'ny filatsaham-pifidiana na indrindra amin'ny andro ny latsabato sy ny fanisam-bato sy ny sisa dia betsaka ireo osoka ara-pifidianana mitranga. Betsaka ireo fifidianana ny safidy-bahoaka hiatrika ny fifidianana. Nisongadina nandritra ny fanatanterahana ny sonify fanaraha-piaramiasa teto fa niady amin'ny kolikoly eo amin'ny sehitry ny fifidianana no anisan'ny lara-pahamehana sy andrasan'ny vahoaka malagasy indrindra. Isy araka izany ny fionana matetika eo amin'ny senisy ny bianco amin'ny alalan'ny fametrahana ny voamera manokana hoentina mamolavola ireo drafitrasa tsy maintsy ho atao sy asa fanabeazana ny olom-pirenena amin'ny matompon'ny fahefana azy amin'ny tany demokratika. Tsy aivina fa zary lasa kolotsain'ny malagasy ny kolikoly teto Madagasikara hatramin'izay. Trangana tsy fanarahan-dalàna vao aingana no misy fiara vaventina noditra tany tsy ara-dalàna teny amin'ny bypass dia nisy tratra indray teny Ambohitrimanjaka. Tsy nahazo alalana ny fanotofana tany nataona fiara lehibe miisa 3 ity tany ity raha teo anisan'ny fatra mando tsy azo totofana ka Mira Andrianjafy sy Roger Andriamanana no nahita ny zava-misy teny an-toerana mitatitra amintsika ny vaovao. Fiara be miisa 3 no mbola tratra nanotra tany teto eto amin'ity tanimbary atao anatin'ny fokontany Anosimanjaka ao amin'ny commune rurale Ambohitrimanjaka ity. Efa natao ny fanadihadiana momba ny tany sy ny camion izay mpanototra tany teto dia camion miasa manototra tany izy ireo ana projet ana resaka dombon-trondro izay hitantsika ao aoriana ao. Rehefa nanontaniana sy nijerena ilay satria mariako kely fa tamin'ny sabotsy raha nahazo ny sary zay dia nisy ny plaque izay famantarana momba ny le projet na dombon-trondro dia misy autorisation sy fahazoan-dalana hanao an'le projet momba ny dombon-trondro le toerana izay hitantsika izao. Nefa kosa tsy misy taratasy fahafahana manototra tany azahoany zareo avy any amin'ny tompony anjaikitra. Dia izay mihitsy no antony natongavana teto nanadiady sy nanontany tompony camion. Ny camion koa marihana dia tsy nahazo fahazoan-dalana fa afaka manototra ny tany. Efa nampandalovina teny amin'ny fokontany commune ny fangatahana nataon'ny mpanototra saingy mbola tsy nahazo fahazoan-dalana. Misy tokoa ny taratasy izay nampandalovany zareo Antanatohatra raha tsy tena hoe tany amin'ny commune. Izay taratasy fanamarinana fotsiny avy any amin'ny commune fahafahana hanohy an'le asa fa tsy taratasy autorisation. Mariako aloha tsy autorisation fa taratasy nampandalovina ny commune sy ny fokontany. Izany hoe mbola andalana eo ampanaovana ny taratasy sy ny pitsopitsony zareo tompony tany sy ireo camion ireo nefa hitantsika raha taratasy ampandalovana izany mbola midiky izany akory fa tsy afaka manototra na manao an'le asa ry zareo. Raha ny zavatra hita teto
isabotsy tao no nanomboka ny fanotofana tatany ity izay tafiditra ao anatin'ireo antsona hoe tanimando izay tsy tokony anaovana izay fanotofana izay. Namarina tokoa izy hoe mbola zao tany lonaka na tany tsy afaka norenana na afaka hototofana le izy satria hitantsika amin'izao mbola tany mangarahara be ngamba izy io mbola toerana zao nimidy izy io dia mbola hampandalovana entana toa tsirairay izay zava-tsy izay. Ho tanina vonjy-maika ireto fiarabe ireto nomboka ihany koa rehefa nadiadiana ireo mpanoditra mialohan'ny andaisana fepetra mifanaraka amin'ny Anisan'ny fepetra iray lehibe iarovana tontolo iainana tsy ho simba moa ny tsy fanotofana ireny tany mando ireny satria manana anjara asa miaro ny mety sy ny tondra-drano manampy amin'ny ady amin'ny fiovan'ny toetrandro izany ka ao anatin'ny fanarenana ireo tany sy ala simba aty Afrika indrindra dia mampiatrano ny fivoriam-ben'ny APM AFR 100 i Madagasikara izay tanterahana ny nosy be amin'izao fotoan'izao andraisana solitena avy amina firenena maro anjara ka ny akon'izay ny bebel betumbo solitenan'ny televiziona malagasy any Nosbe. Fiaonana manana ny lanjany lehibe aty Afrika natokana ho an'ny fagnarenana ny ala sy ny tany simba izay ahitana solontegna avy amin'ny firenena afrikanina miisa 430. Madagasikara dia nametraka fanamby fa hagnarigny ala sy tany simba mirefy 4 tapitrisa hektara hatramin'ny taogno 320 ho fandraisana anjara amin'ny tanjogno napetraka ny Afrika hagnarenana zato tapitrisa hektara ao agnatin'ny tetikasa AFR zato. Madagasikara dia isan'ny firenena atao hoe manan-danja eto amin'izao tontolo izao raha ny fananana voajanahary efa manomboka ny asa ary efa ao anatin'ny tena mizotra araka ny tokony izy raha tsy laza fotsiny isika ireo fanarenana ny alamonko ny fanarenana reo hoe terrain dégradé ny tanjona dia amin'ny 2030 ny avitantsika ny 4 millions d'hectares zay. Notsindriny ministra fa mitovy amin'ireo firenena afrikanina hafa ny fanamby hatreny Madagasikara toy ny fahasimban'ny tany. Nambarany ihany koa fa ny fagnarenana ny tontolo iainana no iray amin'ireo vahaolana lehibe hagnamafisana ny faharetan'ny fiarahamonina, hiantoana ny fanjarian-tsakafo ary hagnatsarana ny fari-piainan'ny mponina. Ijanona amin'ny tapany avaratry nosy iny ihany sika fa resaka fampianarana kosa misy trano sekoly mila fanarenana any amin'ny commune ambanivohitra any Antsoa ihany ka anjery ny fomba hanatanterahana izany amin'ny isiny fanabeazam-pirenena mba ahafahan'ny ankizy miatrika ny taom-pianarana manaraka araka ny vaovana ampitainy Anishara Miarambelo sy Roland Rasolomandivy. Raisy ny fanjakana malagasy atanana ny fikolona ny sekoly ny anarany filohan'ny Republika Malagasy voalohany dia ny iray fahaleovan-tena Philbert Tsiranana dia ny EPP Njiamangirana izany. Ny ministry ny fanabeazam-pirenena Rajaonarson Sendra Nirina no iraky ny filohan'ny fanavaozana ny jery foty ny foto-drafitrasa no hanarina ireo foto-drafitrasa manodidina ny EPP Njiamangirana. Ny filohan'ny fanavaozan'ny Republika Madagasikara dia mametraka fanamby mihitsy amin'ny fanatsarana ity toerana ity izay toerana manatantara ary amin'ny alalan'ny ministera fanabeazam-pirenena moa zany dia hisy fikolona ity toerana ity satria amin'ny 14 oktobra ho avy izao dia ho avy eto amin'ity toerana ity ny filohan'ny fanavaozana ka dia ijery sy hitondra an'izay fanatsarana ity faritra misy ny sekoly ity sy foto-drafitrasa tsy vita teto amin'ity toerana ity ka hovitaina zany foto-drafitrasa izany dia misy ihany koa ny foto-drafitrasa efa antitra anao réhabilitation zany ny ministera ary anaky 4 ny bâtiment scolaire ho hatsaraina makasika ny famatsin-drano misy rano eto amin'ity sekoly ity saingy tsy maharaka ho an'ny mpianatra dia tafiditra ao anatin'izay ihany koa zany ny ametrahana forage mba hisitrahan'ireo zanakitsika ireo rano sy kolokoloana ny zaridaina ny sekoly. Ao anatin'ny ezaky ministera ny fanarenana ireo foto-drafitrasa ny fanabeazana dia ny trano-tsekoly izany ka nitsidika ny EPP sy ny lycée Anahitranana izay hanohana amin'ny fanarenana izany ny ministra tompon'andraikitra. Nandritra izao fitsidina ifotony izao dia nitsidika ny trano fonena ny rain'ny fahaleovan-tena Philbert Tsiranana teto Anahitranana ny ministry ny fanabeazam-pirenena sy ireo délégation niaraka aminy.
resaka vaovao teo karenysika mitaky fanivana toe-tsaina avy amin'ny rehetra ny fampiroboroboana ny indostria eto amintsika hoy Ogra Johnson izay anisan'ny pahy toe-karena nitafa tamin'ny mpanao gazety no tsy haivony fohy ny zava-misy tany aloka ahafahana misintona lesona tsy aoriana araka izao fanazavany amin'ny fandraisam-peo ny Olivier Andriambololo-Mihaja sy Erakoto Malala izao. Ny zavatra voalohany dia hoe tamin'ny andron'ny fanjanahantany dia nisy industrie maromaro teto Madagasikara. Dia ireo industrie ireo izay teo ambanin'ny fitantanan'ny compagnie lyonnaise sy compagnie marseillaise tamin'izany fotoana izany. Dia ireo industrie ireo rehefa tonga ny taona 3 4 sy 5 dia nalain'ny fanjakana malagasy ireo orinasa ireo mba ho lasa orinasa pirenena malagasy. Dia teo zany ny zazina mpiasam-panjakana no nitantana an'ireo ary ireo olona ireo nge tsy manana hitantana an'izany orinasa tsy miankina izany dia najary ratsy zany ny fitantanana tamin'izany fotoana izany dia be dia be ny bakiropitra tamin'ireo. Dia tamin'ny taona 7 sy lontoan'ny taona 20 dia niezaka ny Repoblika faharoa nanangana orinasa tany Atsimo. Maromaro ny orinasa natao tany fa zao rehefa aveo very anjavona ohatrany tsy hita ireny. Anjaran'ny olombelona zany no tokony ovana ny fomba fihetsany, ny ovana ny toe-tsaina, ny ovana ny fomba fanaona. Anatin'izay vaovao rahateo karen'izay ihany etsika iray nampahafantarina ny fahaizan'ny mpandraharaha madinika amin'ny fanodinana ronono vokatra industrialy ny foire au fromage. Anisan'ny mpakady eto ministeran'ny fiompiana izy tia hirosona amin'ny fanofanana sy ny fanohanana ny mpiompy ho tonga maty ihany araka izao hitaterany Zaka Serandrianarsoazy izao. Mitana anjara toerana maro amin'ny sakafo ara-pahasalamana jifain'ny olona ny fromage. Matetika nefa no tsy maharaka ny tinadiny tolotra satria tsy ampy ny akora fototra. Miankina tanteraka amin'ny asan'ny mpiompy arak'izany ny fiarin'ny orinasa madinika manodina ronono ho tonga fromage. Natonga ny ministeran'ny fiompiana iara-iasa amin'ny Manja Events amin'ny fanaovana ny tsenaben'ny fromage. Mampiavaka antsika amin'ny tany afrikanina sasany ny fihinanantsika fromage. Faharoa mampiseho ny fahaiza-manao antsika ao anatin'ny fanodonana ny vokatra ronono. Fahatelo dia tena fanohitra lehibe amin'ny resaka fanjariana ara-tsakafo indrindra amin'ny ankizy. Ny foire au fromage aloha zany dia hoe vokatra avy amin'ny rotsim-piarina ny resaka ronono. Eto ampovoantantsika dia ny omby vavy ronono ny tena resantsika. Rehefa makany antsinontsika nefa tsika anytsika dia ny any dia osy sy ondry no tena amokarana ronono any ary tena fototra ao anatin'ny sakafo ianan'ilay olona isan'andronandro zany. Manana tanjona ny ministera ny ampiroboroban'ireo sy ampiariana hafa ireo. Ny ministera ihany koa dia eo ampamola volana amin'izao fotoana zao ny ampidirana karazana forage mahataty ahitany eto Madagasikara satria efa hita zany zao hoe misy faritra zany tsy ampy ny rano amin'ilay famokarana an'ilay vilona ho an'ilay biby. Ifanohana ny ministeran'ny fiompiana sy ny faritra Analamanga amin'ny fanampiana ny mpiompy mba hialana amin'ny fanafarana akora fototra avy any ivelany. Zahay eo anivon'ny faritra Analamanga dia vonona tanteraka iara-iasa ifanohana ao anatiny ezaka izay toy ny fitondram-panjakana satria ny ministera dia misoloterana fitondram-panjakana amin'izay fanohanana maro lafy ny tantsaha ny fotony mikasika ny tantsaha amin'ny resaka famokarana ny ronono na mikasika ihany koa ireo fanodinana nyzany ronono zany ho lasa fromage sy ireo ataontsika hoe akora sy ny vokatra samihafa izay azo avy amin'izany ronono sy ny fromage. Marina fa ny orinasa madinika eto Madagasikara ihany no mandray anjara amin'ny tsenaben'ny fromage izay totosaina eo amin'ny zaridaina Antaninarenina mandritra ny efatrandro. Ansehatry ny fiompiana izay fa misehatry ny fambolena kosa dia sitraka fifanana momba ny famokarana matianina ireo tanora mendrika amin'ilay fifananam-pirenena momba ny fahitana vao. Ny fananana tesikasa vaovao sy mandroso no anisan'ny fipetratakina amin'izany hoy ny avy any ministeran'ny fambolenaka anazava amintsika misy kokoa mahakasika izay volana farasoa sy Stéphane Alphonse.
mizara ny teknika sy ny fiofanana ilaina ampahomby ny fandraharan'ireo tanora manana tetikasa vaovao mahakasika ny famokarana eny amin'ny tontolo ambanivohitra ny ministera ny fambolena sy ny fahavitantena ra-tsakafo anjara-biriky hoentiny ao anatin'ilay fifaninanam-pirenena momba ny fahitana vao dingana iray mbola tsapa hoe amaivan'ireo mpandraharavo misondrotra kanefa lalana mitondra any amin'ny mahamatianina. Betsaka ny tanora no tsy tena liana loatra amin'izay fampifanana ra-pamokaran'izay. Dia rehefa niresaka n'ity fifaninanana haivao ny arahana tamin'ny Amapity dia tsapa hoe izy ity anisan'ny fomba iray ampisehoana amin'ny tanora malagasy hoe rehefa miresaka famokarana dia tsy ilay famokarana mahazatra antsika ihany fa misy haivao betsaka azontsika atao ao anatiny tafiditra anatin'izany ny fanodinana ny vokatra, ny fampiarana an'ireo aitao-pamokarana izay navoaka eny anivon'ny fikarohana dia izy ireny zany mandray anjara amin'ny fanjarian-tsakafo ny fanatsarana ny vokatra. Aloha hevitra anankiray amin'ireo loha hevitra telo izay natao tamin'ny fifaninanana dia tafiditra ao anatin'ireo loha hevitra ireo ny famokarana. Izy io zany natao ahafahan'ny tanora manome sosikevitra hoe inona ny mety ho tetikasa avy any amin'izy ireo mifandraika amin'izay famokaran'izay dia mampiditra ihany koa anefa ireo haivao ny fanodinana sy amin'ny famokarana. Melohan'ny sitrahana izany anefa dia adiadiana fantarina hoe atraiza ny fahafahan'ireo tanora anatanteraka ny tetikasany. Izany hoe tsy ilay famokarana mahazatra fa manana ny mampiavaka azy ilay tetikasa izay aroson'izy ireo. Faharoa jerena ihany koa hoe mifanaraka amin'ny zava-misy eny an-toerana amin'ny tontolon'ny famokarana ve ilay sosikevitra izay aroson'ny tanora dia jerena ihany koa hoe manahoana mafonja tsara ve le tetikasa izay aroson'izy ireo anatin'ilay fifaninanana, manahoana ny fahafahan'izy ireo ampiatra n'ilay tetikasa ho ampiatra ilay tetikasa eny anivon'ny tontolo ambanivohitra rehefa fe. Tsy ahivina fa sambany no nisy ny fifaninanana nasionaly momba ny fahitana vao teto Madagasikara tsy nisalasala manome ny tantsoroka ny ministeran'ny fambolena sy ny fahavitantena ra-tsakafo satria ny tanjona dia ny hanome lanja indray ny tontolon'ny famokarana ho an'ny tanora. Fambolena izay fa misehatra ny jony koa dia apetraka ny fiompiana tsy mialon-jafy eto Madagasikara mba hisotrahan'ny be sy ny maro ny vokatra tsara raha nambara ny minisitry ny jony tany farafangana izay nona tamin'ireo solon-tena-mpanjakana fotony sy ny mpanjony izy araka ny famitambavaon'ny roly fainy manana sy tahina Flavia. Niara-ny kaondoa nikasaka ny mety ho vahaolana ampanosona ny faritra Tsimotsinanana sy ny arena ao aminy ny délégation notari nandriamato ministre ny zony sy ny toekarena manga professeur Maharov Jean sady piay ny faritra Tsimotsinanana ihany koa satria dia azo lazaina fa manana ny erzika na ny potentiel rehetra entina mpanjoso ity faritra ity fa ny fandrindrana no mila matianina ilaina ny mitovy saina sy ny fijery manoloana ny fampansoana maro lafy ho an'ny sirairay. No anisan'ny ataontsika hoe arena izay indrindra raha ohatra ka resaka amin'izany fampandrosoana ka sy atao mandringa io fa hiezana zany mitondra izay azo atao rehetrarehetra anamafisana sy ampitoana ny lafin'ny fanabeazana na ny eo amin'ny ambaratonga ambony zany amin'ny lafin'ny fikarohana na ny aty amin'ny ambaratonga ambanimbany eo amin'ny lafin'ny fitaizana sy fahaizana iaina resaka ny atao hoe civisme moa teo izay niarahany rehetra ny aina fa zavatra ilaina dia ilaina tokoa amin'ny fampandrosoana ny faritra na ny firenena anankiray izay nanao mbalina afaka hiantona ny fampandrosoana rehetra azy. Fantatra teto nandritra ny fiaonana fa apetraka eto Madagasikara araka ny politika ny ministeran'ny zony sy ny toekarena manga ny antsoina hoe fiompiana sy mialon-jafy. Izay hiezaka amin'ny anaty be dia be sy manfaharitra ny manana Madagasikara ny tanjona dia amasina nandronga ireo rano sy zongo maro samihafa amin'izay dia anana trondro zonona ny rehetrarehetra. Ohatran'izay moa zany somary mampiasa ireo teknika moderna izay azo manampy trondro amidy ho an'ny lafiny fitadiavam-bola indray zany izay tamin'izay. Nampahafantarina ofisialy teto anatrehany reto tompon'andraiky mpanjakana aty amin'ny faritra Tsimotsinanana ny maha-ministra piay azy nambarany famosana andraikitra maro lafy eo amin'ny departemanta hafa izy
toy ny fandriam-pahalemana, ny fahasalamana, fampianarana, ny ara sosialy sy ny maro hafa mba ho tafita eny anivony gouvernemanta rehetra ireo etaeta sy olana mety ho sakana amin'ny fampansoana aty fotony. Manamparina ny vaovao isika nofanana tamin'ny fomba ofisialy omaly ilay fifananana fokontany madio izay nandraisan'ireo fokontany misy 2.7 anjara. Atao anatin'izany no nanolorana Lucas Mari-Pakasitrana ho an'ireo fokontany mendrika ka hotohizana any amin'ny faritra ity fifananana ity ny Minisitra Piay miaraka amin'ireo mpiara-miominantoka maro ampiroboroboana ny fahadiovana sy ny fidiovana eto Madagasikara. Miray Andrianjafy Rodriguez Zafmaly. Fokontany 2.7 ato anatin'ny boriboritany enina eto Antananarivo renivohitra no nandray anjara tato anatin'ity hetsika fifaninanana fokontany madio izay naharitra 10 volana ity. Nanomboka ny 24 volana febroary 2024 ka fokontany telo no mendrika ary nahazo loka dia ny fokontany Manjakamiadana ao anatin'ny boriboritany faharoa, ny fokontany Antanety avaratra ao anatin'ny boriboritany fahaenina ary Ampandranandrefana ao anatin'ny boriboritany fahatelo. Izy ireo izay tao anatin'ireo 12 tafakatra tao anatin'ny dingana famaranana. Apetraka le critère ohatra hoe reny tatatra tsentsina reny any rano maloto miandro na ny reny lobolobo reny dia tapahana zany ny tatatra midiovina dia mikorina tsara ny rano maloto ny fako mivangombo reny zany jerena daholo ny izay karazany maro be. Anisan'ny tanjona tao anatin'izao hetsika izao ny ampiroborobo ny fahadiovana sy ny fidiovana, anamafy ny fandraisana anjara ny vondrom-piarahamonina sy ampiroborobo ny fanajana ny fehezan-dalàna kominaly. Tsy hidana eto Antananarivo nefa ny hetsika fa hitohy any amin'ny faritra. Hotohizantsika any amin'ny faritra ilay izy hotohizantsika amin'ny komina hafa faly koa izay satria maro be mpiara-miombinatoka zany na ara-teknika na ara-bola vonona hanome tanana fitondram-panjakana na hanome tanana ny ministera ahafahantsika mamoaka an'izay tanàna madio izay. Nisy ny fizarana loka sy Mari-Pakasitrana tao anatin'ity lanonam-pamaranana ity teto amin'ny Avoria Anosy. Dia ny ankoatoko kilasy toko vaviny manakatao nateraka ny vaovaontsika tamin'ity zoma ity ankasitrahana feno isika tsirairay avy tany tokantrano nanaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany Shirampy. Itsondray ny fotoanantsika manaraka mandra-piana toko kilasy toko vaviny.